Ny fialanezaka faharoa ny FMT-ROS na ny firaisan'ny mpanazava sy tivitranay ary sakaiza dia ifanaonay isataona fanavaozana ny voalohany indrindra ny birao mpitampana izany FMT-ROS zany. Faharoa dia hijerena ny vita nandritra izay efa taona izay inona ny tokony marenina ahoana ny eo amin'ny hoavy. Zay zany ny antony fisiany Zakabe zay atrehan'ny FMT-ROS zay misy manerana Madagasikara. Tao anatin'ny efa taona satria ny FMT-ROS dia mbola vao 7 taona zany misy tao anatin'ny mpanazava stily eto Madagasikara dia mpikambana ao anatin'izany mpanazava stily eto Madagasikara ny FMT-ROS. Izy dia mpikambana faefatra atao hoe mpikambana mpanohana ao anatin'izany mpanazava stily eto Madagasikara zany. Ny vita hatramin'izay zany dia arak'izany mampanohana azy zany dia tao ny fanohanana ny mpanazava stily eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fisian'ireo mpikambana izay manodoloa ny latsakeloka ahafahana manohana ireo beazina sy mpanabe ireo. Ao koa ny fitadiavam-bola hafa izay azahoana manohana ireo ankizy-beazina ihany. Any amin'ny 900 any zany zao ny mpikambana amin'izao tsika miteny izao mbola maro ireo fivondronana izay mbola tsy manana ny atao hoe FMT-ROS dia ao anatin'ny dedikasa indrindra izay fanitarana ny fananganana zany isam-pivondronana ny FMT-ROS. Ny mahazava-dehibe satria ity zany no atao hoe sehatra fanapahan-kevitra azahoana manao ny tetikasa na izay heverina ny fandaharam-panabeazana indray mandritra ny fotoana ho avy. Izay mahazava-dehibe satria eto avokoa no mitondro atao hoe fivonana azahoana mametraka ny asa rehetra hitanterahana amin'ny fotoana ho avy zany zay. Ary ao anatin'izay koa nametrahana araka ny vanazo teo moa le hoe ireo izay sy tantana indray ny fikambanana amin'ny fotoana manaraka. Dia ity zany no manome ny programa dia izy no mikarakara zavetiny manatanteraka zany aorianan'izay. Mazava tsara mihitsy zany zao hoe inona no anjara andraikitry ny tily sy ny mpanazava eo anatrehan'ny fiarahamonina. Betsaka no drafim-panabeazana na fomba atao zany mba hitaizana ny ankizy sy ny tanora, ny olona manontolo moa zany sy ny olona rehetra amin'izao fotoana izao. Dia anankiray amin'izay atao hoe miantso sy mikikika ny amin'ny hoe adiny lalana ahitana ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ary raha ny fandaharam-panabeazana iraisam-pirenena ao anatin'ny OMS moa no lazaina dia hoe créer un monde meilleur, mialatsiny amin'ny teny vahiny fa hoe fanorenana na famoronana tontolo vaovao ho an'ny rehetra no tanjona ny tily sy ny mpanazava na ny skoto manerana n'izao tontolo izao. Ka ny tily sy ny mpanazava zany eo anatrehan'io fitotongana ny fomba fiaina, fitotongana ny fomba samihafa izay iainana ankehitriny hiezaka hametraka tontolo vaovao mba azahoan'ny rehetra mivelatra amin'ny maha-olona feno azy sy ny maha-olona manontolo azy. Izay ny tanjona izay ataon'ny tily sy ny mpanazava eto Madagasikara. Ny andrasana aorianan'ity Zakabe ity dia mazava tsara ny voalaza teo le hoe nanao jery-todika izahay ny amin'ny lasa mba azahoana mamboatra ny ankehitriny himpanjinana no avy. Izay ny amano azoko amin'tinana azy satria rehefa nanao ny tetika rehetra hatramin'izay dia hita ny tsy fahametezana na ny fahabagana izay zava-misy ankehitriny dia ino no ahitsy mba himpanjinana indray no avy izay heverina ho tsaratsara kokoa no izay lasy izay.